Tsy mitsahatra ny manatsara ny kalitaon'ny asan'ny orinasa Galana manomboka izao anao fanamiana vaovao ireo mpiasa ny anivon'ny tompon-dasantsy. Nasiana fanavaozana ny kalitaon'ny lasantsy varotany eto amintsika tao anatin'ny 3 volana izay. Tsy tokony hisy intsony noho izany ny olana mahakasika izay araka nambahan'Andriamatora Rakotozarovy Martin izay filohan'ny fikambanan'ireo mpitantana tompon-dasantsy miankina eto Madagasikara nandritra ny lanonana fampahafantarana sy fampisehoana tamin'ny fomba ofisialy ireo akanjo vaovao anaovan'ireo mpiasan'ny tompon-dasantsy Galana manerana ny nosy manomboka ny alakamisy 22 Meo avy izao. Tsy ao anatin'ny norme izy matoa tafiditra fa tsy accepte le norme mety tsy de tena mbola tokony reny anazavaka azy hoe tsy matata an'le hafanana be loatra zany de lasa mikatso mihitsy le pompe tsy matafakatra an'le produit de hita moa le izy zany de mieritreritra ary izay no zava-nisy fa reo kompania manafatra rehetrarehetra zany ny kompania anakefatra miasa eto Madagasikara zany miaraka de hoe ovana mihitsy le qualité an'le produit fa tsy hitovy amin'le lasantsy tao loatra. Ny fiakaran'ny vidiny angamba ataoko hoe tsy de hitarika amin'ny fiakaran'ny vidiny iny fa raha misy ny fiakaran'ny vidiny resaka hafandray zay raha tonga amin'izay zavatra zay. Efa miasa qualité vaovao satria zay no mahatonga andreo ny pompe na essence rehetrarehetra zany efa mandeha tsara daholo fa tsisy hoe pompe na essence maty. Mpiasa efa hoenjato any amin'ireo tompon-dasantsy misy sa 520 manerana ny nosy ary no hanao ireto akanjo reto. Raha ny fanazavana nomeny mpitantana ity orinasa ity hariva io tetsy an-tanimena dia manaraka ny fenitra voizin'ny Galana ireto akanjo reto dia ny mahamatianina ny asa moderna sy ny fahavitriana. Ireto akanjo reto izay marihana fa vita amin'ny akora malagasy ary orinasa malagasy ihany koa no namokatra azy. Anisan'ny mampiavaka azy reto ihany koa ny fisian'ny lamba mazava hita amin'ny andro alina.